fa manohitra ny fanapahan-kevitry ny filakevitry ny minisitra manokatra ny fitrandrahana tanterahany basy Toliara ny filohan'ny mpanohitra ho anivon'ny antenimieram-pirenena no sady solombavam-bahoaka ny Toliara voalohany raha ny nambarany androany famonoana any Toliara mantsy ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fiverenan'ny fitrandrahana ao an-toerana izay hipaka amin'ny velaran-tany 3 hektara ary anaovana fandavahana hatrany amin'ny 80 metatra no sady mbola hanapaka ala sy ny hazo toy ny baobab no atao amin'ny plage-ny faty amoron-dranomasina mampalaza ny Madagasikara ihany koa raha ny nambarany tokony mametra-pialana ny fitondrana rehefa tsy mahita vahaolana manoloana ny tsy fisian'ny vola ho hiatrany sy teny Randriana Soloniaiko nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay no tanterahany androany tatrizay ary entiny tojorabefaritra André Ravesatra. Tsy hitondra fampandrosoana araka nambaran'ny filan-kevitra minisitra ny fanokafana ny tetikasa basy Toliara raha ny fanambarana nataon'ny solombavam-bahoaka voafidy tao Toliara voalohany sady filohan'ny mpanohitra eo anivon'ny antenimieram-pirenena sy teny Randriana Soloniaiko androany. Efa nitsipaka ny fifanarahana amin'ny basy Toliara io mantsy ny minisitry ny Renakibon'ny tany teo aloha fidiny avoravokatra satria tsy manaraka ny fenitra ny fitrandrahana ataon'ny tetikasa tamin'izany ho ihany sy teny Randriana Soloniaiko. Nambarany ity farany fa fiarabe na camion 70 taona isaky ny 12 minitra no ivezivezy ao Toliara mandritra ny 30 taona amin'ny fitrandrahana atao ao an-toerana io. Voalohany aloha mialatsiny aho atsika fitondrana sy président Rajoelina tsy hitondra fandrosoana fa hitondra fampitehana. Ho zakatsika ve raha zany hoe camion 160 tonnes camion hampidirina ao Toliara tous les 15 minutes mandritra ny 30 taona. Tsy lasa ino anaratia raha touristique tsony zone touristique tsony Toliara. Reo vazaha tonga any Toliara raha mandeha avion nao vazaha be de be 50% vazaha tonga tsy tonga any Toliara satria fa zone minier Toliara am'izao fotoana zao. Toliara vilany le izy raha ministre Ravokatra niaraka tamiko nandeha tany tsy nalala izy fa resaka taratasa vola tamin'ny tonga tao izy non tsy mety zavatsy ity izy. Filaran-tany hatrany amin'ny 3 hektara ihany koa no rava no sady mbola ho alavahana hatramin'ny 80 metatra ho an'ny fitrandrahana raha nambarany sy teny Randriana Soloniaiko hatrany sady potehana no ankeleziny Toliara hoy sy teny Randriana Soloniaiko. Première phase 3000 hectares. Tsika mahafantatsy ny atao hoe 67 hectares. Donc zany alaivo tsara 67 hectares eo. Averina indimampolo zany 67 hectares zay vao mitovy amin'ny 3000 hectares. Dikan'izay ho lalihina satria zany basy Toliara zany tsy hoe hitsanjaka ohatran'izao fa amboatra lavaka zareo 60 mètres zany mitovitovy amin'io Carleton io 60 mètres io. Hisy zany lavaka 60 mètres 3000 hectares. 3000 hectares zany 60 mètres ho lavaka tsy lasa hely Toliara. Andriamatofilo hamboarinao hely Toliara. Ka ho hadinao 3000 hectares de profondeur de 60 mètres. Amin'ny toerana tena mampalaza ny Toliara ao ifaty nefa no ametrahana ny tetikasa ho ihany ity solombavam-bahoaka ny Toliara voalohany ity. Zany zavatra zany re tompoko raha mahafantatsy nareo mangily raha mahafantatsy nareo ifaty ao ifaty edy zany zavatra zany so de tsy fantatsika vahoaka malagasy nareo rehefa te handehana a Madagasikara de ao ifaty de any mangily fa zany zavatra zany de ao ifaty zany zavatra zany. Ho potika daholo zany ny fanjonona satria plage anankiray plagenay manahaka ny Dubai io raha ihany plagenay raha ihany io andabo io halainao koa plagenay io. Misy amin'ireo azy tsy misy afa-tsy ao Toliara ihany koa aza no foana raha mandeha ny fitrandrahana ataon'ny orinasa mpitrandraka ao an-toerana io ho ihany sy teny Randriana Soloniaiko. Isika fofanao iaro ny tontolo iainana. Iaro ny tontolo iainana atsika. Zavatra mampagaga de zao. Misy hazo zay tsy ananany hafa ao anatin'io zone zay ho pitehina io. Inona daholo reo? Farafatsy zany fanamboarana laka. Baobab. 7 types de baobab eto am'izao tontolo izao aty Madagasikara no ahitana azy. 5 amin'ireo ao amin'ny faritra io. Dikan'izay zany 5 types de baobab io foana daholo manomboka izao.
ahoana ny rahalahana international lalànantsika eto Madagasikara fa tsy azo kapaina bobaby andeha kapa bobaby isika dia dikan'izay zany tsy hanara-dalàna isika ao amin'iny manaranty eto amin'ny fitondrana dia raha jerenao koa amin'ny Google Map tsisy ala Toliara afa-tsy mitoeran'io ihany ny fitondram-panjakana vao niteny tamin'ny janvier hoe handeha amboly ala Anarivo na manala tsy hita akory zao ianao andeha kapa ala antso aza no natao ny sitendra Andriana Solonaiko androany andreo matao Ingay Rajoelina ifampitana atsika amin'ny international any fa tsisy ala ao Toliara ny Toliara fa tsy misy rano io ihany ny poumon Toliara mila mametra-pialana ihany koa ny fitondrana sy ny filoham-pirenena rehefa tsy mahavany olana ho ihany ny filohan'ny mpanohitra eo anivon'ny anteny mera-pirenena mialatsika fa manohitra an'io fanapahan-kevitry ny conseil des ministres zay natao tamin'ny io tsy hoe akory hoe ianao présidenty Madagasikara ty ka zay tianao atao lafa tsy mahay mitondra amin'ny tany républicaine rehefa tsy mahay mitondra ny filoha sy ny miaraka aminy rehefa tsisy vahaolana hoentinao an'ity firenena ity mametra-pialana fotsiny rehefa tsisy vahaolana hoentinao rehefa tsy mahita vola dia ho vonoina zao zahay ao Toliara efa nitsipaka ny fametrahana io tetikasa io hatramin'ny fiandohany moa isitendra Andriana Solonaiko solombavam-bahoaka ny Toliara voalohany no sady mitana ny toerany filohan'ny mpanohitra eo anivon'ny anteny mera-pirenena